miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha nisary azy tamin'ny azanam-bolana mbola ny tanjaky ny avaratra aza hatrany aloha amin'ny ankapobeny no mibatoerana na mandravitry ny toetry ny androntsika eto Madagascar indrindra ho an'ny ilany atsinanany nosy iny ho an'ny rapisy izay mbola somary matanjaka hatrany izay itsoka ny varatra aza izay fa tombanana mialefery kosa izy manomboka ny sabotsy anoany manoloana izany dia mbola mijanona mangatsiatsika aloha ny andro amin'ny ankapobeny izany hoe tsy dia mbola misy fivanako avana andrasana mahakasika ny maripana atao anatin'ny 420 ora ho avy fa mety hisy fiakarana kely kosa nefa izay maripana izay manomboka ny azabotsy mitoetra any amin'ny alahady anoany toy izao ny toetry ny androntsika roa ny rapisy so avy maraina dia mbola isy aloha ny orana ho an'ny faritra atsinana Madagasikara manomboka any amin'ny faritra avay zany ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana mandraona mety hoaranerika hatrany ny andro ho an'ny atitany atsinanany nosy ny ilany atsinanany avoatany any amin'ny ilany andrefana kosa dia ny masoandro no ibatoerana ho an'ny rapiso atolakandro mbola mitoy hatrany izay orana malefaka miatoato zay ho an'ny faritra Sava Mbatsoa sy ny any amin'ny faritra Nananjorofo ary ny faritra Atsinanana ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra Vatovavy mbola mandraona mety haranerika ihany koa ny andro ho an'ny faritra Alaotra Mangoro ny ilany atsinanana faritra Sofiasy ny ilany atsinanana amin'ny Avoatany ny any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia mbola ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 degré celsius eo ny maripana ambony indrindra ho an'ny Avoatany 420 ka hatramin'ny 130 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana Madagasikara 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay andro ny rapitso izay hatrany ny sabotsy tombanana efa manomboka miverina mihamaimaina ny andro amin'ny ankapobeny ankoatra ny faritra Sava sy Ambatsoa ary ny faritra Nananjorofo mety hitatra hatrany amin'ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana moa zay mety ahitana orana malefaka miatoato hatrany ny maraina be misava ihany zay rehefa atoandro mandraona ihany koa ny andro vao maraina ho an'ny morontsiraka atsimo atsinanana ny nosy ny avoatany kosa indray dia tombanana iverina ny zavona vao maraina aorian'izay dia ny masoandro no ibatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay miakatra kely ny maripana ho an'ny avoatany satria dia mety tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius izay na izany zany efa ny maraina kosa dia mangatsiaka ny andro satria dia mety ho 2 degré celsius ny maripana any amin'ny faritra Ivakinakara amin'izay andro ny sabotsy izay ny morontsiraka Madagasikara tsy dia misy ny fivana be andrasana mahakasika an'izay indrindra ho an'ny ilany atsinanana 20 ka hatramin'ny 230 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vovinavina ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady mbola mety hitoetra hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany sy ny atitany atsimo atsinanana ny nosy aorian'izay dia ny masoandro no ibatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa ankoatra ny faritra avaratra atsinanana Madagasikara izay mety ahitana orana tandrivindraona mandalo hatrany indraindray ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alahady izay 20 degré celsius ny ambony indrindra izany na zany mbola mijanona ho 2 degré celsius hatrany ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany zay ho an'ny morontsiraka kosa indray raha ny any amin'ny ilany atsinanana misy fiakarana kely ihany koa izay maripana izay 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io tia ary arapisindray fotoana manaraka veloma.